Makasika ny fandranantsokotsoko ny harem-pirenena indray kosa manazava ny andraikitry ny komity iraisan'ny ministera na ilay antsoina hoe comité interministériel izay miandraikitra ny fisorohana ny fandranana antsokosoko ny andramena ny ministra ny tontolo iainana Andriamatoa Raparany Antelme akoatr'izay nanamafy ity farany fa ho amafisina amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena vahiny ao anatin'ny fisorohana izany. Anisan'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana entina iadiana amin'ny fanondranana tsokosoko andramena ny fametrahana ny komity iraisan'ny ministera na ny komité interministériel ao anatin'izany ny ministera ny tontolo iainana sy ny ministera hafa toy ny ministera ny volandama hiasa ary anasa azo ny tena tanterahan'ity komity iraisan'ny ministera ity hoy ny ministra Raparany Antelme. Ny mampiavaka azy ny comité de pilotage dia mijanona teo amin'ny coordination. Fa ny comité interministériel hanao action izy, hanao action de répression. Miasa miaraka amin'ny any ivelany ihany koa ny fitondrana malagasy amin'ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko andramena. Anisan'ny dingana ny fanatanterahana izany ny fandaniana ny lalàna mikasika ny eloka-behivavy iraisam-pirenena na ny crime transnational. Iny lalàna iny aloha toy izy lany nandalo tao amin'ny conseil de gouvernement dikan'izay efa niarahana midika tao amin'ny gouvernement izy. Ny base zany dia anaraka an'le tenenin'ny président hoe ametraka asika état de droit tsy misy tsony ny tsy maty manota ary ao anatin'ny plan d'action nay amin'ny ady amin'ny andramena io dia efa misy ny fiaraha-miasa amin'ny firenena manodidina any Madagasikara. Ary zay manko ny mahagaga ny olona hoe misy tratra ry tratra tsy fa tokony fantatsika nefa raha ny gouvernement tsy manao ezaka tsy mipoursuivre ireny olona tratra reto dia mitohy foana amin'ny fanondranana. Fa ny coopération internationale zany ny atratrarina amin'ireny olona le conteneur tratra ny ivelany ireny dia ny fanjakana mandray an-tanana ny fanenjehana ny olona rehefa avy eo. Ny ministra ny tontolo iainana izay nilaza fa ho amafisina ny fiara-miasa amin'ny any ivelany amin'ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny andramena.